Faly miaraba noho ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana tamin'ity ity mahazo vahana hatrany ny tsokin'ny varatra eto amin'ny nosy vokany dia mipetraka hatrany aloha ny voninandro indrindra zany hoe orana sy herikandro any ilany atsinanana ary maina tanteraka ny any amin'ny ilany andrefana amin'ity herinandro ity dia saika mibatoerana izay any amin'ny farany herinandro kosa no somary hialefaka izay satria dia misy ny arindraona andrasantsika avy any tsy mandrefa ny lakan-dranon'ny Mozambika any vokatray dia mety hiakatra ihany koa ny mafana zany any amin'ny faraparany herinandro izay raha ny toetrandrontsika ao an'irapiso vao maraina dia mety hisavana ny ilany andrefany voatany misy kosa ny orana ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara faritra Sava sy Analanjoro ary ny any faritra atsinanana mandraona mety ho arahina herika kosa ny ilany atsinanany faritra Sofia ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanany faritra Alamanga ny aminy dia maina tanteraka raha ny piso tolakandro mbola misy hatrany aloha ny orina malefaka ny amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny mety arahina herika hatrany ny andro any ilany atsinanany Sofia sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny amby dia maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay hatrany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo any avoatany ambony indrindra ary manodidina nisy 20 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana mety mahatratra any amin'ny 30 degré celsius moa ny any amin'ny faritry Betsiboka iny ny andron'ny alarobia mbola mipetraka hatrany tsokan'ny varatraza vokany dia mbola misy ny orana ho an'ny morontsiraka avalatra atsinanany nosy izay mitatra tsikelikely amin'ny tapany atsimo atsinanana izany ho an'ny ilany atsinanany avoatany dia mandraona mety arahina herika hatrany ary amin'ny ankapobeny aloha zany ny maraina sy ny hariva ny tena mitrangano zay ny andrefana valika tanteraka ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alarobia izay hatrany dia mety miakatra kely hatrany amin'ny 7 ny maripana ho an'ny voatany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius ary mety mahatratra hatrany amin'ny 9 degré celsius zay any amin'ny atotan'ny faritra andrefany Madagasikara iny amaranantsika azy ny andron'ny alakamisy mbola hita taratra hatrany ny avaratraza ho an'ny ilany atsinanany nosy indrindra amin'ny maraina fa ny atoandro kosa dia manomboka misava tsikelikely izany ny ilany andrefany Madagasikara mazava azy dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay dia eo amin'ny 20 eo hatrany aloha ny voatany ary ny maripana ambany indrindra no hitantsika somary misy fiakarana ihany koa zay ho an'ny voatany ny any amin'ny ilany atsinanany nosy 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny ilany andrefana sy zay misy ny fiovana firy mbola mahatratra hatrany amin'ny 19 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka iny izay ny météo-tsika tamin'ity rapiso manaraka